Makasitong vavy dia faly tafaraka amintsika tao anatin'ny fandarana izay vahiny atoandro amin'ity atoandro ny talata fa 15 ny volana janoary 2024 ity andray ny vahiny isika ny ministra misahana ny fifandraisana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa ary Laurent Rahajason no vahintsika amin'izao atoandro miarabanao Andriamatoa ministra ary miarabanao ihany koa natratrany taona mivahiny voalohany eto Radio Antsiva. Ia, miaraba ministra Rahabiera ary miaraba nao tratrany taona sy mpiara-miasa rehetra ato ary miaraba mpiaino Radio Antsiva ihany koa sy mirarso sy fanamiana amin'izao taona vaovao zao. Makasitraka anao ihany koa amin'ny fandavatena nantsona maimaika be tamin'ity atoandro ity satria nitady vaovao ihany mikaroka izay dia mino zay fa mety atondra ihany koa izay hevitry ny avy any amin'ny fitondrana satria be ny resaka mandeha tsy re anareo mamaly an'ilay resaka dia hoe inona ny tena zavatra marina mikasika ny raharaha ny osim arfa mikasika ny ty visa le hoe tantanany mety isy ho raisitsika tsy raharay izay ady hevitra zay Andriamatoa ministra raha sitraka ao ny mikasika aloha ny osim arfa aloha ahoana marina mikasika ny raharaha iny inona ny tena marina ao anatin'ny raharaha ohatra zao le izy efa nisy ihany fanazavana tamin'ny voananomboka le raharaha hoe natao fatabahoaka zany dia efa nisy ihany ny fanazavana nentin'ireo teo anivo ny ministera filaminam-bahoaka satria nivoaka tamin'izay fotoana zay zany ny mandat d'arrêt international zany hoe didy fampisamborana iraisam-pirenena mihitsy zany hoe mahazo ampiarana na eto Madagasikara na any ivelany. Dia tamin'izay fotoana zay no nilazan'ireo tompon'andraika teo anivon'ny ministera io hoe ohatrohatro zao antsoratra izy io ohatrohatro zao no zavatra antony ampisamborana n'ity olona ity satria izy efa voasazy dia zao daholo ny zavatra naninjehana azy teo amin'ny fitsarana. Izany hoe zany vao niaingy ty raharaha ty ka niainga eo anivo mifahafantarany be sy maro azy fa anarivo amin'ny aman'alina ngeny dossier ny anivon'ny tribunal raha Madagasikara ka tsy dia natao hoe ho resana sarambabem-bahoaka daholo ny raharaha-pitsarana rehetra fa rehefa ohatra ny tony zany ka manana endrika manokana le satria hoe vahiny dia satria koa hoe lehibe goavana le eloko anenjehana azy dia misy fotoana tokoa zany tafapaka eny anivon'ny sarambabem-bahoaka le vaovao dia efa nanomboka ny teny zany ny fitondram-panjakana zay dia entina ilazana sady fa tsy dia hoe nangina koa ny fitondram-panjakana fa avy-hatrany tonga dia efa nampalala amin'ny vahoaka ty olona ty ohatr'izao ty dia nanao zavatra ohatr'izao eloko ohatr'izao ary efa nisazen'ny fitsarana telo taona dia efa nigatra kanefa noho ny antony ohatr'izao dia tafatsoka ka noho zany dia andefasana didy fampisamborana iraisam-pirenena. Fa iza marina moa zany ty hoe osina arfa ty Andriamatoa ministra ny fahafantaran'ny mpitondra azy ny rehefa tonga amin'ny sehatra kehitriny mantsy dia zao amin'izao fotoana zao hoe any ivelany any le rangaha dia mitety hainao manjery sy gazety any ivelany any na radio zany na televiziona na gazety antsoratra dia milaza zavatra maro be mihitsy mihevitra izy zany satria hoe izy ho ny teratany frantsay zany dia hoe any a Frantsa izy manao an'le izy amin'le hainao manjery zany dia manantena sy mihevitra izy zany fa hoe tsy ho voakitikitika tsy misy zavatra tokony atahorany tsony dia resahana zay tiany resahana rehetrarehetra. Dia rehefa mahenao an'izay tsika moa zany noho ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao zany dia ny aty Madagasikara koa ohatra ny firenena rehetra zany dia misy ny ampahan'olona afaka manaraka an'izany vaovao raisam-pirenena zany dia nahenao an'le izy misy ihany koa ndreo mpanao gazety eto amintsika sasasasa zay narehan'le izy dia namoaka an'le izy dia zay mahatonga an'le izy amin'izao fotoana zao raha jerena fotsiny amin'izao na hoe jerena maimaika dia ohatra ny zavatra tena hoe saripady be grave be mihitsy ny goava be mihitsy satria ilay olona miteny fa raha ho an'ny tena manana saina tony mandinika dia efa mitaporofombandravandra fa misy zavatra kendren'ilay olona ao matoa izy miteny tsy hiteny izy raha tsy misy zavatra kendreny dia iny ny tokony jerena inona ary ny tena kendreny ty rangaha ty na ninona izy nanao an'izao zavatra zao.
be ny zavatra nyresahany tao anatiny hoe fampijaliana nazo azy sy ny sisa sy ny sisa sy ny hoe ny fitsoahany teto Madagasikara ny fandosirany ala teto nandovo vola 70,000 euro tany amin'ny ministra etc. Mbola ho avy moa atao anaty fotoana fohy ny tompona ndraiky sisa tokony eo anivon'ny fitsarana anazavazava ny fandehany ty raharaha tsy benary fa zany fa osinary vaty benary fa moa le mpanao baolina iny tsisy fandraisany mihitsy fa osinary vaty fanazana zany amin'ny mampitondra teny gouvernement tena sady amin'ny ministre serasera le zavatra efa mandeha ao anivon'ny serasera iraisam-pirenena sy eto amintsika na amin'ny tambazotra io na amin'ny gazety antsoratra na haino manjery de adidy zany ny teny ohatran'izao natsonareo koa moa zany avy mba hazavazavo ty raha ty de adidy no miteny satria maninona efa manomboka miteraka resabe le izy tsy vita miteraka resabe fa manjary manamainty ny sain'ny vahoaka tsotra tsy vita manamainty ny sain'ny vahoaka tsotra fa ohatrany efa manozongozona mihitsy ny ataontsika hoe fiandrianan'le firenena malagasy de ohatrany de tena hoe ohatrany hoe tsisy fanjakana mihitsy vehetry ny ohatr' zany kanefa ny dia zavatra tsotra sady mazava le izy na zanajany zany tonga de fa omeko eto ihany ny ataontsika hoe ny votoatin-dehibe ny io raharaha io mandra-pahatonga andreo tompona ndraikitra eo ambony eo anivon'ny fitsarana zay notsika maromarina fa noho ny fisehoan'le toetraraha am'izao fotoana zao zany dia tsy maintsy anazavan'le izy ina moa zavatra nseho de tsotra noho ny antony maro samihafa zany sy ny fandehan'ny renseignement zay azo eo anivon'ny tompona ndraikitra momba zany de nisy fisamborana an'izy io tany amin'ny volana jona tamin'ny herotaona tany roapolo jona tany hoany zay dia rehefa natao fanadiadiana da nahitana basy marobe tany antranony tany nahitana vola vahiny tany antranony tany nahitana vola malagasy maromaro tany antranony tany ary rehefa naroso foana ihany fanadiadian'ny tompona raikitra momba zany de hita mihitsy fa maro ny tetika maizina ndraiky ataon'io rangahy io teto ohatra fotsiny ny friarea ihany ho mpanolotsaina ny filoham-pirenena nga moa tsy mpanolotsaina iny avy loatra mpanolotsaina le izy koa nge de zao hoe avokatra avy amin'ity fahafahana amin'ny teny ity misy lararibera vokatra avy amin'ity fahafahany ny asa fanaovan-gazety sy ny asa ny serasera ity de afaka miresaka daholo ny olona rehetra na mpanao gazety io na tsy mpanao gazety any amin'ny tambazotra ny serasera iny zany réseaux sociaux zany ohatra Facebook ohatra na tsy mpanao gazety ary de afaka miresaka any sady makantoera mpanao gazety sady makantoera mpanao gazety mihitsy de samy laza zay tiany ho lazaina amin'io zay fahafahana zay de misy anankiray miteny io ndraika mpanolotsaina amin'ny filoham-pirenena de avy ndretraretra tonga de miadopte moa filaza azy amin'ny teny frantsay tonga de manaraka zay mpanolotsaina fa ny tena manahirana mbola resantsika moa zay rehefa avy eo maministre serasera le mpanao gazety ny sasasasa manahirana ny fahalalako azy aloha de asa fanaova gazety fa tsy fantarako mana ekôly efa tranainy ny anaranay an'le zavatra sy ny mahazaizay tamin'ny fanaova gazety rehefa misy zavatra ohatran' zany de adiadina aloha manao recoupement ozy fitenena any amin'izay tompona ndraikitra tandrifina zany de zay vao avoaka le vaovao ka tsy maintsy nandrefa avy eo raha hoe araky ny vaovao avy teto amin'ny tambazotra na araky ny vaovao avy tary na araky ny vaovao tary de hoe iranonyity de mpanolotsaina ny filoham-pirenena fa rehefa nantoninay ny tompona ndraikitra ambony na ny secrétaire général ny fididinan'ny république io na ny voalohany république mihitsy raha ohatra ka misy ny fotoana mifanojo am'le mpanao gazety na ny talian kabinetra na ny talian protocole fotsy de mety mafantatra zany de afaka manontany tsara any hoe ty olona ty ve mpanolotsaina marina aty satsy de mba avoaka koa mpanolotsaina tokoa moa misy didy mpanjakana misy par voie de décret mihitsy zany ny endreny ny filoham-pirenena ndreo mpanolotsaina andreo misy ka ary efa nambarany nge zany findroa zay ny fididinan'ny république ny Madagasikara no ny laza hoe reto avy ny mpanolotsaina ato amin'ny fididinan'ny république ato fa mahagaga moa zany sy mavarina mba tsy lazako hoe mampime efa misy mitondra amin'ny vata mihitsy ny ho arenina tsy maheno de tsy mieno an'izany rehetrarehetra zany
Finloha velantsika fa revetsika miverina amin'iny fa matoa zany a mirehare le olona mpanontsaina de iavy am'izay fanenjehan'ny fitsarana de anisan'ny fanenjehana anankiray ao na voasazy azy usurpation de titre zany hoe misandoka andraikitra am'izay hoe mpanotsaina filoham-pirenena zay raha aloha zay ny ao anatin'ny fanenjehana azy koa anankiray dossier anankiroa momba azy io a ny iray avao tsara zay nanamelohan'ny fitsarana azy telo taona trano maizina sazy miatra ny nanenjehana azy tam'izany de io misandoka andraikitra io a nanao fanerena olona andovola extorsion de fonds fiteny azy amin'ny teny frantsay sy amin'ny voambolany ny eonivony fitsarana ary amin'ny fahatelo a dia nanao ina moa sy ty escroquerie zany sy détention sy mitazona basy tsy nazahoana alalana nazahoany rehefa nentina teo amin'ny fitsarana le raharaha dia voaheloka telo taona hatramaizina sazy miatra le raha namana fa tsy valifaty akory hoe nataon'ny fitondrana matahotra ianareo fitondrana no ny aminy de nysaziny fa iza le olona de valifaty inona fa iza loatra le olona inona loatra hatram'izay natsika mpanao gazety ary fa izy olona io i vao teo antena hoe Benard Fany fantatro mpanao baolina malaza tamin'ny Lyon tamin'ny andro fahina de nanao any amin'ny Real de Madrid zany ny fantatry ny olona fa zany ho sinary fa zany tsy fantatry ny izanizy zany hatram'izay raha tsy voazao misy raharaha zao ampitsarana momba azy zao ka iza le olona no andeha ampiororo fanjakana hoe atahoran'ny fanjakana de valifaty amin'inona koa tsisy tokony mihitsy c'est amin'ny teny frantsay kidam un simple citoyen français lambda olo-tsotra manana zo-pirenena frantsay le olona ary nafatarana azy de io zavatra nataony io nyrehare ho mpanolo-tsaina manokany filoha nanery olona andovolany aminazy ary nanao escroquerie sy nitazona basy tsy azahoana lalana zay ny dossier voalohany fa ny dossier faharoa zay mbola eo anivo ny mpitsara-panao famotorany fitsarana Antananarivo am'izao fotoana zao association de malfaiteurs zany hoe fikamananjolahy zany ny dossier faharoa zany tsisy miteny mihitsy hoe rehefa vahiny de tseritreretina anao association de malfaiteurs fikamananjolahy hoe rehefa vahiny de tseritreretina hoe anao fitandohana andraikitra fa mitovy daholo ny justiciable zany hoe ny olombelona rehetra eto tany de mitovy mety eritreretina avita heloka ka rehefa vahiny zany ka mavita heloka de mitovy amin'ny malagasy ihany mavita heloka tsy maintsy enjehana amin'ny fitsarana de tsy maintsy sasina zay ny momba an'le olona fa araka nyty fahalalahany ty moa fahalalana miteny sy te resaka zay te resaka rehetrarehetra tsy misy profony na kely ary rahantsika mika inge zany de lazaina fa hoe ka io nanao zao de io nanao ty de manaraka n'iny dôdôly valifaty amin'ilona raha toko amin'ny teny frantsay mihitsy mba halalantsika hoe tsisy lanja mihitsy eo anatrehan'ny fanjakana sy ny mpitondra fanjakana zany olona zany amin'ny teny frantsay impitiminable olona tsy de misy io aran-javatra nataony na voasazy azy olona tsy de misy dikany eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy zay any amin'ny any tsy fantatra fa teto anivon'ny fiarahamonitsika teto matoa enjehana ohatran'zany zany ve de olona ohatran'zany ve de andeha atahoranisa andeha valifaty amin'iny na misy larabe fa nresaka moa atao be debe ka zay mihitsy ny antondresahany eto am'le resaka be debe andeha ndraiky koa le fitsoahany zavazavaky kely eto hoe ahoana mbola anazava zany tompona andraikitra amin'ny tsipriany ahoana le fomba nitsoahany nefa efatra ambin'ny folo volana desambra izy tamin'ny heritaona teo zany tamin'ny desambra teo tany tsy afatany zany izy no tazomina rehefa voasasy telo taona hatramaizina sazy miatra ary mbola miatrika le dossier faharoa association de malfaiteurs eo aniva mpitsara-panao famotorana tany tsy afatany olombelo ohatry ny olombelona rehetra izy asana tsy zakany nahoana zay mahazo azy tao tsy salama le raha namana rehefa tsy salama le raha namana mitovy daholy na ny olona voatazona amponja malagasy io na olona vahiny voatazona amponja rehefa hita fa tsy salama de tokony
alefa any amin'ny dokotera. Tena findra tatia tamin'ny mora aty le raha namana, de tamin'ny 14 décembre amin'ny ara-dalàna mihitsy nangataka taratasy mihitsy autorisation tany ny ministre ny justice. Hoe tsy salamy ty olo ty ny dokotera amin'ny ao amin'ny fonja zany. Hoe tsy salamy ty olo ty, zany ny fomba mampanao, zany ny procédure. Rehefa misy évacuation sanitaire avy any amin'ny fonja avany ka mila entina any amin'ny hôpitaly. De mangataka autorisation ny ministère de nameny ministre avis favorable mihitsy hoe noho ny fitandrona ny droit ny zon'olombelona. Fa tsy akory satria zao satria ry satria ty le olona ny tao ara nisy namono olona tamin'ny fomba fenao abibina. Ao tsy afao na ao tamin'ny mora ao migadra mandrapahafaty ohatra. Fa rehefa marary de zon'le olona mihitsy no mitady fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Ary adidin'le mpitatana. Rehefa mahita mihitsy hoe miteny ny dokotera tena marary ty ka mila entina ary amin'ny hôpitaly. Manome alalana eto any amin'ny hôpitaly ary. Tamin'ny 14 décembre de nentana tany amin'ny hôpitaly. Maraina de miverina ny ariva nazo fanafody sy ny rehetrarehetra. Fa zao eo amin'izay mandeha filalaovana rehetrarehetra. Ny 28 décembre indray mbola hoe marary any le olona zany. Hoy ny dokotera mpitsabo infirmier major tao, mifonja tao. Fa tamin'io amin'izay tsy nanaraka an'le lalàna tsony, le procédure, le dokotera. Hoe mbola andao ndray ara aloha anao demande d'autorisation any amin'ny ministère hoe alefa fandroana. Satria tam'le samy hafa le 14 décembre no hoe namezana lalana hoe andana eto anao amin'ny dokotera ary. Fa raha mbola marary fandroany na ny apitsiny iny ary de mbola mangataka lalana ihany ndana ndray mangataka lalana fa eto amin'ny dokotera. Zay ny lalàna zay tsy maintsy arahany rehetrarehetra. Fa tamin'io amin'izay tsy nisy tsony fangatahana lalana. Fa tonga de nanapa-kevitra le infirmier major hoe tonga de alefa amin'ny dokotera zany. De ninona ny seho? Rehefa ohatran'io koa tokony le dokotera ny fonja iny zany mandeha ary amin'ny chef de poste tompona andraikitra ny fonja. Miteny hoe ty marary ka mila alefa any amin'ny hôpitaly ka manomeza anareo mpiambina anankiroa faravaratsiny hitondra azy any amin'ny hôpitaly. Tsy zay koa ny zavatra anseho, fa inona ny zavatra anseho? Le dokotera tonga de nanapa-kevitra le infirmier major hoe ananiko ty tonga de alefako amin'ny hôpitaly ty fa marary. Tsy se référé tsy niera tamin'izaniza tsony eo amboniny araka voafaritry ny lalàna. Fa avy avany koa pénitentiaire mpiandro fonja anankiroa tonga de niteny hoe aleo fa zay roa lahy no mitondra azy. Supporté volontaire zany izy. Zay. Tsy nanaraka taratasy ny fombafomba ve zany. De lasa any tsy nisy nanara-dalàna zany na le izy roa lahy tolobatana hitondra azy any amin'ny hôpitaly. Na le anankiray tsy naka ny alalana araka voafaritry ny lalàna. Zany efa misy tsokombakomba ve dikan'izay tao ambany. Amin'itsika ka. Hoavitsika rehefa avy eo. De nentina mivoaka zay de nentina ndririory Antananarivo telo. Tsisy dokotera hoy ao amin'ny AGR. Mifampiantsoantso hoy zany rao e. De entina hoe entina ny be falatanana ndray. De tsisy dokotera ny be falatanana. De entina amin'ny poliklinika any lafy any. De tany ampandehana any ampandrinomby an'izany, raha araka ny tatitra ny izy roa lahy zany zay nanaraka azy izy roa lahy ny tolobatana mihitsy ny tony tena nanana. Nisy 4-4 rehefa teo ampandrinomby de mibahana anay. De nalainy le rangaro faty, nalainy le olona tao anatin'le 4-4 de nentiny any. Hory olona. Mora be zany tsotra be mihitsy zany sa hoana misy alarary be sa mijery film ve tsika ty? Mijery film série amin'ny le izy koa moa zany be de be koa. Tsy mahatsiaro an'io ve nareo mpitodry fa misy tandrevaka ihany zany ao anaty. Tandrevaka zany. Fa firaisana tsikombakomba. Ino moa filazana zany bien sis conscripteur les complicités zany hoe eo anivon'le dokotera me infirmier major sy le izy roa lahy pénitentiaire. Zany efa tsara lamina zany raha fijery azy le zavatra rehetrarehetra. Rehefa niteny zany igny le rangahy ty rehefa avy eo teny izy hoe fa navolamindamina mihitsy de nisy piraitsikombako atao anatiny tao. Hatramin'ny sisy tantsika zany nandanana zany rehetrarehetra zany ho avy amin'izay mantsy io. Dia lasa le fotsiny am'izao zany de hoe lasa le rangahy nisy bana ny 4-4 zay de nalainy tao anatiny tao fiaran'ny fonja le izy de netiny any lasandreo any. De rehefa lasandreo any tonga de voaka zay de ministeran'ny fitsarana de namebaiko avatrany namoaka an'io avis de recherche sy mandat d'arrêt international io nianitra an'io ihany. Zany hoe nandrainy ndraiky an'izany sady avy atrany koa tena mebaiko hoe sokafo fanadiadiana eo anivon'le infirmier major
tsy nanara-dalàna fa tonga de namoaka an'ity hoentina any mampipaly sy izy roa lampiandro fonjareto nytony tena ianaraka an'le olona kanefa rehefa aveo le olona votsitra tany tena ny tany zay mifandraisana ndraikitra zay amin'ny fanjakana rehefa aveo am'izay ndray nandray ndraikitra koa ministera ny serasera sy ny ministera ny filaminam-bahoaka hoe ahoana moa zany tsy mahazava daholo zany fa nga izy ty seriana film amin'ny télé ka de hoe ohatra zany fa tsy ekena zany rehetrarehetrany andao zavatra hitatsika io tsy de matetika io andao alefa mihitsy amin'ny TVM télévision nationale malagasy hoe ho antida ty olona ty zany hoe tetavina télévision malagasy efa hetsika tsara fa mahita azy daholo any amin'ny district rehetrarehetra any ka raha mitsoka izy any ampitsoahana any io ranga io na akisy kely raha mijery télé mety mahita sariny hoe de mety mahita azy hoe miafina atao amin'ny trano falafato izy na miafina amin'ny hôtellerie zay zany le fanampiany ministère ny serasera ny tompona andraikitra eo aniva fitsarana sy ny filaminam-bahoaka hitetavana an'le ranga fa zaingy zao le ranga lasa foana ihany raha mifilazany de tany amahajanga tany de rehefa tonga tany de ozy izy le mpanao gazety vahiny ray io teneny koa de nandeha lakana de hoe nandeha lakana avao amin'ny morontsirako mahajanga ao tao zany de nandeha lakana hatrany amayoty de tany nakavion zay aloha de efa mampime za zany iresaka momba mpanao gazety sasatsasa malagasy fa mba iresaka koa mpanao gazety am'izao avy any ivelany ohatra mitovy ihany misy apahany koa zany tsy mahafehy an'le asa tsy hoe akory hoe vazaha reo na ohatra zany de hoe ohatrany hoe reo zany tena mahenty asa fanaova gazety fa zay le fela zava-misy de zava-misy tsy azo nizaniza toerina tsy mahafehy an'le asa koa le sasany satria tsy mba manadiady marina fa lavitra be any amin'ny 10 000 kilomètres any frantsa any misy an'le mpanao gazety mety tsy fata mihitsy ny fandehan-javatra aty Madagasikara aty fa mba misy minimum mana fahaizana zany na réflexe mba manontany manadiady journalistika mba manadiady hoe tena mety marina ve raha vao mikaikaiky mahajanga ako de mandeha lakana de tonga any am'zany mayoty zany hoe raha mandeha lakana de mandray fiaramanidina le fiaramanidina mbola eo ihany fa le mandeha lakana aveo amin'ny morontsirako mahajanga hatrany amayoty fa nga izy ty etonosika andeha lakana nanga samy apitany kopanga izy ty fa tsy mahay tsy manadiady le mpanao gazety impossible tsy afaka lakana mandeha miala aveo amin'ny morontsirako Madagasikara mandeha any amayoty zany de raha mba professionnel izy zany mba mainy asa de tokony nantany aty Madagasikara faravaratsy ny botry mbola tsy tonga any koa fa efa fantatritsika hatramin'izay fa rehefa misy an'ireo clandestin avy aty Madagasikara andeha any amayoty reo de reny le vedety rapide reny ny andanandreo zay nge fa raha vaovao enitsika foana zany de faravaratsy zany mba vedety rapide angamba nandana an'le olona tany na tonga tany amayoty tany fa zao mora loatra tsy nisy nanelingelina le ranga io zany jusqu'à izy raha fitantarany any ala teto Tananarivo niala tamin'ny mpandrinombo niditra 4 zany de nandeha amin'ny RN 4 iny de nandeha tsy fantatro zany ndao ataotsika hoe tsy lakana zany nandana ny fa vedety rapide de izy tonga tany amayoty rehefa tonga any amayoty moa izy nationalité frantsay izy mayoty département frantsay ny lalàna misy any Frantsa sy lalàna misy eran'izao zao dia en extradipa ny olona mizaka an'izao pirenena zany tsy azonao samborona de alefanao any am'le firenena ray hafa any fa fiaraha-miasa ra-pitsarana mahazo atao zany tsy misy misambotra io zany teo amayoty satria département frantsay de izy lasa any Paris de na izy any eo ara tsisy misambotra noho izay lalàna any Frantsa sy lalàna fa misy firaisana tsy kombakomba goavana be ao tsika zao mbola mieritreritra foana hatram'izao reo le mpiresaka kalalana ao anivon'ny tambazotro reo hoe tena mbola gasy foana ami'ray tsy kombakomba sao de efa mba misy firaisaka tsy kombakomba iresa-pireneny ty zavatra ty fa ohatra de tsotra loatra ho an'le olona mihitsy nandeha tenareo koa nefa namoaka ihany koa ny fitsarana malagasy de hoe anao mandadare international vita tolika eno de nalefa fotsiny ve sa hoe inona zany mety toy inona mbanambarany fitsarana frantsay ao anatin'le raharaha tsika zao de rehefa lasa le mandadare international de nandeha le ho antida nalefa tamin'ny TVM satria nieritreretina hoe mbola eto Madagasikara le olona de nandeha le mandadare national sy international fa rehefa nanomboka amin'ny teny am'izay ny avocat efa aty izy fa ty à Paris dia avy hatrany ny ministère de justice mbola nazavan'izany reo
tsy ny fiantsakana malagasy firenena malagasy firenena frantsay dia misy an'le hoe fifanampiana ara-pitsarana entraide judiciaire misy fifanarana ohatrany efatra amin'ny ela dia avy hatrany zany ny fireneny ministeran'ny fitsarana malagasy dia avy hatrany tonga dia efa nandeha taratasy tany ministera fitsarana frantsay hoe dans le cadre avy amin'ny alalany ty fifanampiana ara-pitsarana ty dia satria misy tsy afaka misambotra azy le fanjakana frantsay ka hoe alefa ty Madagasikara fa mangataka kosa ny fisamborana azy fa tohizana any a Frantsa ny fanadidina ara-pitsarana aty Madagasikara zay le hoe entraide judiciaire dia efa zay ny saisine filaza zany hoe fandefasana taratasy any anivon'ny fitsarana frantsay. Ka fanandray andraikitra ve ny fitsarana frantsay? Ny andro atsika tsy azotsika forsena koa ny fitsarana frantsay. Fa ny zavatra hitantsika aloha dia io magaga io efa saisie zany efa nandevazana taratasy le fitsarana frantsay fa le raha namana frantsay maka mbola miteny ihany misy teneraka ny hatramin'ny maly efa niresaka ihany koa ve ianareo tompona andraiky mpanjakana eto Madagasikara tamin'ny masovo frantsay izay miasa eto sa nanoratra very zareo amin'ny izay misy fa mbola ho avy daholo any tompona andraikitra nazavazava amin'ny tsipireny amin'izany rehefa hita za efa vita daholo ny anjara atsika dans le cadre n'io entraide judiciaire io ny amin'ny saisine zany amin'ny fandefasana taratasy any amin'ny côté frantsay dia rehefa hita fa hoe mbola ohatrany tsisy toy an'le izy kanefa an'le olona teniteny amin'izao karazana zavatra maro samy hafa zao eo anivon'le hainao manjery frantsay dia inona maromarona tsy maintsy isy ny fanontaniana any anivon'ny ambasady hoe eo anao moa ny toy an'iny zavatra nataona iny nahoana ty olona ty mbola miteniteny ery tao ohatrany tsisy zavatra ataonareo ary ataonareo frantsay tsy maintsy misy zany fa ho avy moa ny tompona andraikitra am'zany anazavazava zay fa zay indray dia tsy maintsy misy satria ny fanjakana malagasy ny filoham-pirenena avy amin'ny teny an'izany tsika nge mana fiandranam-pirenentsika ka rehefa ny zavatra dia efa tafa oatra loatra amin'ny fify ohatr'izao dia tsy maintsy mitsangana atsika nisy tsika samytsika eto ara andraisana fipetra mainka fa vahiny ohatran'izany manazinona ny fiandranam-pirenena malagasy zany ve ny tsotraisana fipetra. Andriamato ministra iroso antsika raha ohatra tsisy fanampintsony zay fanazavanao zay mikasika an'le hoe i-visa zay tantanany ametisy asa apiko kely dia toizako rehefa fa mbola resaka kely raha menao fotoana kely zany rehefa ve resaka ny asa fanaova gazety eto Madagasikara any amin'ny farany zany tsika iresakitsika hoe le zavatra resan'le olona any amin'ny hainao manjery sy gazety any a Frantsa any dia taterany hainao manjery sy gazety eto amintsika le tany tsy nanao fanadihadiana fa ndao atao hoe lavitra be 10 000 kilometra manelanelana ny fa tsy nanao fanadihadiana za zany hoe tsy mahafiatsara ny asany fa tsika eto fanakaiky kely ery afaravoatra ministère justice ty anosy ny tribunal raha ohatra ka misy resaka hoe na 70 000 euros ny ministre de justice farafa kely ny amin'ny fahaiza-manao amin'ny asa fanaovana gazety dia mandeha makany amin'le ministre de justice hoe nisy an'ity ohatr'oatra mikatona varavara izany mbola tsy mandeha akory dia efa milaza va mikatona ny varavara zay ngy le izy nefa le olona avy amin'ny teny hoe tongava aty fimpiry ny za porte-parole ny gouvernement ny fimpiry ny teny hoe mandondona nareo mpanao gazety avia aty dia manontany mbola tsy nandeha akory dia lazana fa mikatona le varavarana satria maninona mile sasasasany tsy mafia an'le asa ary tsy manana an'le volonté andeha anatrika ananontany fa mafinaritra satria tafiditra tsara ao anatin'le zavatra kendreny le izy hoe io fa mana maimbo indray mandoto an'le fitoram-patsakana dia andao araka ny fomba fiteniko hoe andao tsinjahatsika kawity mihitsy le izy dia le asa amin'izay manjary tsy vita mbola verenantsika moa zay rehefa aveo rehefa mandeha zay resaka zay Andriamato ministra dia faranantsika ihany zay resaka mikasika ny asa fanaovan-gazety zay anisan'ny resana matetika moa zany hoe tambazotra serasera sy ny sisa sy ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ianareo ministera ve zany mahita fa misy lesoka ve ny fanaovana gazety sy ny lalàna eto amintsika dia tonga koa le misy an'le tambazotra serasera tony zay ohatrany hoe makantoera ny mpanao gazety eto amintsika zava ny teny indrona intelo zay voalohany aloha ny teny aho hoe amin'ity république fa efatra ty zay maministre serasera amin'izao fotoana zao dia hitsangana hijoro ray aman-dreny ray aman-dreny zany mpanoro lalana ray aman-dreny zany mpananatra
Ara tena mbola mini le olona ozy manao ny tsy mety de panafay. Izy teneniko zany. De efa nijoro nananatra. Efa nijoro nanoro lalana, efa nisy taratasy mihitsy ary navokako. Hoe ohatrohatr'izao le olona sao de adinitsika namana mpanao gazety ohatrohatr'izao ty asa tsikitika ohatrohatr'izao tokony ho atao e. Fa raha tsika mahita eo fa misy apahany vitsy reo miopefy mini tsy mieno manohy foana an'le fanitsakitsahana an'le lalàna ny asa ny fanaova gazety sy ny asa ny fanaova gazety mihitsy mbola resantsika zay rehefa avy eo. Ka noho izany tokony tsy sotaitro za tamin'za farany teo ny teny farany teo tamin'ny fotoana nampitandremako any Andriamatoa Karavalomanana iny de tamin'iny no ny teny hoe aza taitra tsontsika manomboka zao izy raha mba efa tsy mahalefitra tsony koa reo zay voatonontonona reo zay voatondrotondro amin'ny antony tsisy porofo alaina baraka na amin'ny hainao manjery io na amin'ny gazety an-tsoratra io na amin'ny tambazotra tseretseretry raha mitory reny olona reny aza taitra tsontsika fa zony reny olona reny koa mitoroka isan'andro hoe hitsanao foana ny aja mamboninahitra maha-olombelona azy nefa ny tsisy porofo akory anao n'izy ny tsy tory ny efa rany na de misy ary ny andao ataontsika hoe ny tolérance sy ny rehetrarehetra fa momba fiarahamonina fandeferana rehefa ataonao isan'andro kosa le izy mitory ihany le olona ny efa rany ka aza taitra ho atsika raha mitory reny olona reny ary aza sy nahadevitra firy tsony satria raha vao mitory reny olona reny de tsy le mpanao gazety tsy le olona nalay mibaraka tsony no miadevitra fa ny fitsarana no mijery hoe iza manammarina le mpanao gazety ve sa le olona nalay mibaraka de avelatsika ho fanajana ny fitsarana avela ny fitsarana anao itranché ozy zay ny teniko farany zay de tsika zao azakaka raha ivitra am'izay tsika amin'io raha metisy io azakaka tsika raha isy fitoriana eo ary misy zavatra kely azavaiko fa tsy azo am'mpanao gazety reo mpanao gazety reo manao azy reo mihitsy rehefa avy eo fa raha hitra amin'ny raha metisy tsika mbola ho avy koa zany tompona andraikitra mivantana momba n'izy io anazavazava ny ambaindainy momba azy io fa ny natsotra fotsiny ihany raisiko anivo ny resaka serasera raha ohatra ka misy andihana mpanao gazety soi-disant hoe ndao atao hoe araka filazana hoe manao fanahadiadina de milaza fa hoe tsy ara-dalàna izy io misy zavatra tsy miady ao anatiny ao adidiny ary tsy maintsy ataony ny manatona ny tompona andraikitra momba n'izy io de le zavatra rehetrarehetra everiny fa hoe araka filazany ao amin'ny latsoratra any hoe douteuse ohatr'zao le zavatra mampiay azy rehetrarehetra entiny any de any izy manontany ahoany ty fa mampiay ahoany ty fa zao ahoany ty fa zao mila valy teninareo ay zany taratasy momba zao zany taratasy momba zao zany taratasy momba zao de azo natao am'izay rehefa aveo hoe ity de mampiay kanefany zao mivaly tenin'le tompona andraikitra mba mahanazo mpamaky am'izay fotoana zay mahanazo hoe ty zany le mampiay de ty mivaly tenin'le tompona andraikitra de anjaran'le mpamaky zany no mandanja lanitra eo hoe neniza kosa zany mba mitombona am'ty zavatra ty fa tsy zany ange zava-misy amin'io tonga de tsy fantatra avaizany mbola ho tenentsika rehefa aveo tonga de hoe ty ametisy ty zany hoe ty fangalana fitantanana ny vola aloha rehefa miditra droit de visa ny vola alohany vahiny miditra reto amitsika ty 200 milliards isa-taona de tonga de ahodikodina fotsiny ary mbola rajona conseil spécial ny président no ao ambadika an'le izy pejy anankiray mihitsy nanaovana an'izay ore olona efa taloha efa vizavizanao foana le mpanolo-tsaina io atao daholo ny sariny sy ny rehetrarehetra le raha am'izay tsy nanontanianao le tompona andraikitra akory le dossier ametisy hoe meo anay aty ahoana tsara daholo ny fandehany io inona daholo ny mekanisme an'io iza ny mpiandraikitra ny fandraisana ny vola io naninona no natao ohatran'io mame ohatra ke tsy voatsika Madagasikara io zao tsika hitatsika amin'ny ambassade de France io rehefa manao demandena visa anao de société privée am'izao fotoana zao de aty akoron-ranao ty no mandray ny dossier anao sy mandray ny vola ny droit anao tsy zany fomba fanao eran-tany zany anatsaratsarana kokoa ny fomba fitantanana fomba fanao eran-tany ka raha ohatra ka efa fomba fanao eran-tany anatsaratsarana koa ny fitantanana de adidinao mpanao gazety raha mahazo renseignement anao mandeha manantona an'le tompona andraikitra zay ny asa fanaovana gazety zay
mandeha manantona any aloha hoe ahoana sy ahoana amin'ny fandeha an'ity ametiste fa tsy zany fa tonga de hoe fanodikodona mbola mpanjakany le vola raha mbola vo tsy niditra akory fa vo hiditra vo hiasa le ametiste ka vola inona no ahodikodina mbola tsy niditra ary maninona ny tonga de aiza miprofo anononanao hoe andriamatombo mbola rajonany eo ambadika ity iza aiza sy ahoana ao raha vakina lehilahy atsoratra tsy misy an'izany tsy misy profona kely ary fa de araka ny fantatra ary raha za koa zao ary mba miteny eto am'le mpanao gazety nanoratra le izy le mpanao izy moa zany tsisy mpanao gazety re olona nanoratra le izy fa fikambahana MLE nanao le izy de mitovy daholo le gazety le même article le ary lahatsoratra io daholo ihany no mandeha amin'ny gazety telo sy efatra eto mbola resantsika zareo hoe mercenariat médiatique journalistique tsy sama manao soni hoe ranona nanoratra an'ity satria maninona matahotra ka fantatra izy manao azy tsara fa tsy misy profony zavatra ataontsika ity fa fanendrikendrehana fotsiny dikan'izay tena andriamato ministra zay ve zany hoe mety iainga koa hatrany amina fitorony ty raha mazava ho azy efa tsisy faraniko tadio tsara nge fa reo gazety reo manao azy reo tsy vitany hoe gazety izy moa zany antsoratra ohatra vidin'ny olona zany zay vo afaka mamaky azy ny olona fa reo koa nge mandeha internet zany hoe manao connexion 500 francs fotsiny le olona de mahavaky azy amin'ny internet ny olotsotra na koa mandeha any amin'ny cybercafé any de mandovola 200 de efa adiny ray afaka mipetraka eo anoloanan'ny écran ny internet io de mijery azy mamaky azy zany hoe olona marobe zany mijereny eo am'izay na de tsy mividy am'le gazety amin'izy taratasy ary fa manana mission mihitsy zany reo atao eo mbola resako zay rehefa milafin'ny politika fa mazava ho azy mba taitra ihany le olona tondrondronao isan'andro eto isan'andro ve de tondronao foana de ranonyity de manao zany antsita zay propole izy ka le izy tsotra ny MLE nanao ny mouvement de la ino izy teo ny anarany liberté d'expression tsy fataro moa fa nareo moa tao anatiny tao tamin'ny fotoanandro koa zany tao anatiny tao misy tombambolana tamin'izany ka zay haiko tsara ny fandeha io somary ny lalaovana koa nyvolombavanareo tamin'izany raha tsy diso mody nanamboarana vatapatiny inga avy taty mihitsy tamin'ireny fotoana reny de kanjo ka ile vatapaty anaovana propagande fotsiny angalam-bola aty seroa de azo le vola de najanona teto ihany le vatapaty de lasa reo any na misy feno menaka ny molotrany de nareo eto ny afina nangina fotsiny natao tohatra ny akarana tsika miteniteny zao olona telosevatra ngamba sisa no MLE mitarika ao nareo mbola MLE ihany fa ohatrany tao tsy misy manontany tsisy mpanao combien ngamba nareo raha fahalalako azy fa izy telo ihany anatina rakotondrazafy fetra rakotondraso soavandre martavika zany ihany zany sisa ny tena MLE zao de manao ny ataony ihany de nefany a le fikambananareo mbola hitiny foana ny anarana inga izy nanontany anareo zao nanao ny dossier ametisi iny samy MLE nefa nareo ny raisanareo ka nanao an'io ka nisy fetra zany ny asa zay le fanararotana zay fanararotana an'le ankizy namana mpanao gazety natao fotsiny le zavatra anana ny akoakony sy andrehandrehatra de rehefa avy eo am'izay natao angalam-bola anay man'olona any amenona posy de nefa raha moa zany de io izy io natao fotsiny hoe MLE manao investigation de mamoaka zavatra ohatrany de rehefa vakinao le izy tsisy profiny manomboka any amin'ny litera voalohany am'le article hatrany amin'ny litera farany am'le pejy anankiray tsisy profina ray ary fa de sitra ary tsy manaja ny farafahakely ny asa fa ny exigence ny asa fanao gazety hoe mba manaova recoupement dikan'izany aprosiana le za mihitsy de miteny aprosiako le MLE tsy ampy iny tsy mety tsisy profo na le filazalazana an'le le amétiste de 200 milliards FMG ahodikodiny isa-taona de détournement de deniers publics ozy filazany azy tao sy le filazana hoe andriamatombo mbola rajonany no mihinana seho ambadika an'ity tsy ampy profo ka vitao hatramin'ny farany ataovy le investigation ndana manao investigation de ameo profony le zavatra ny teneninareo mamoandray une page rapide de page manaraka fa vitao hatramin'ny farany le investigation satria rehefa tsy misy profony eo vitao hatramin'ny farany
za koa apriska an'le anankiray le voatondrotondro tsy mila porsiana angamanisy miantsy ve zany ny ministra am'zany sa tena mila farana ny ty zavatra ty faranana amin'ny ahoana moa zany amin'ny raharaham-pitsarana mila faranana ity fantotoana ny saim-bahoaka ty amina vaovao diso amina vaovao manipulena antotona ndrakoty rabe sy ranay vo anakorotahana ny saim-bahoaka ty anenjehana mpanao gazety ve zay zany sa aloha fa iza moa mpanao gazety rehefa manao tsy mety ka tsy ho azo enjehana manana le fahalalahana manoka ny mpanao gazety mana fahalalahana fa fahalalahana tsy midika hoe rehefa mahalalaka ianao de afaka manompanopa olona afaka manendrikendriky olona fotsiny afaka manitsana ny voninahitra olona tsy zany ny lalàna fahalalahana fa ny fahalalanao de mijanona rehefa manomboka ny fahalalahany hafa ny fahalalahana tsy midika hoe mahazo miteny ratsy olona anao mahazo manevateva olona anao mahazo manendrikendriky olona tsisy porofo anao tsy zany velively ministera ve no mba nanitsy hatrany amboloa am'le izy hoe zangatsy efa nanao efa nanao nge za indroa inona mivaly teny avany ameko anareo ile gazety nyteny andrano ihany io Free News ihany no niteny an'izany tam'izany fotoana zany nanisy ny sariko teo hoe mitady manao menasy ireo limersika zay aloha ny article anankiray nefa za mampitandrina fotsy sy mitarika tsy mety ke zany zavatra ataonareo zany tsy manaraka ny lalàna atsony zany manitsaka enareo ihany no manitsakitsaka sy mandoto n'le fahalalahana omenanareo nareo ihany manapotika azy ireo lereo fa tsy nareo ianao Michel Rarbe koa zany fa ireo le mpanao azy reo indroa angeny nanao de reo mbola niteny ihany amin'ny maray aman-dreny miaraka amin'ny taratasy mihitsy tsy mety ke zao zavatra ataonareo zao ary ty tabazotra serasery ty ararotina mihitsy asina sary mihitsy misy sarim-bazaha nanontany koa le fa izy ary ty sarim-bazaha de kendaiko de hoe Facebook de nanontany fa izy ka ty vazaha ty nanontany andreo namako reo ty kendaiko ty de io ny lehibe ny Facebook de mampomenge le izy efa mirefarefa amin'ny tany nitondran'le apahany minoritaire le asa fanaovan-gazety inona mety ho vahaolana am'zany zany andriamato ministra tsy maintsy ho tonga hatrany am'izay hoe farana amin'ny fitsarana tokoa ve efa nresana ny tant que ray aman-dreny efa niteny de efa nataoko le izy hoe ore olona tsika mpinamana mpanao gazety mitsangana ho ray aman-dreny de manoro lalana de efa nanoro lalana za mananatra de efa nananatra za de anafay efa nisy anankiray gazety antsoratra anankiray tena laza vaovao tsy maro momba tadidinareo le hoe misy mpitsoponenana sirianina de alefa rembo mankakely de efa mifaiziko mihitsy inona moa no namaizako anazy nandavazako taratasy nameko fampitandremana farany amin'ny famoahana vaovao tsy marina zay mampiteraka tadiditsika tsara fa nampiteraka resabe sy fikorotana-tsaina ny olona le izy nefa vaovao tsy marina de inona zany mbola tediavinao atao croiser les bras foana de avela foana zany ireo andihana mpanao gazety vitsivitsy ireo fampilamina ihany koa nefa ve andriamato ministra mampilamina ka taiza nisy tany sy firenena ampiarina ny lalàna rehefa hita fa tena hoe miopefy le sasatsasany ka tsy lamina le tany sy firenena ny tany sy firenena tsy ampiarana lalàna no io Sodoma sy Gomora no mikorotana tanteraka ny firenena tsisy lalàna fa ampiarina no mikorotana tanteraka ary nisy ino misy intellectuel manampahaizana malagasy anankiray voaingana kely ny teny tamin'ny télévision tsy miankina anankiray Tananarivo ny liberté tsisy legre lao izy tsy liberté haitsika nge zany ho andreo za tena gaga mihitsy reo le nitononoko anarana tereo le MLE am'izao fotoana zao mitarika azy am'izao fotoana zao nieritreretiko mihitsy hoe efa mafy tsara ny asa mpanao gazety ary fatange zany miaraka ihany nareo mantsy zay mihitsy ny atony tenenako hoe mifafantarako andreo ka tsy haintsika tokoa hoe anao ve ny andandra sy andamina azy ireo am'izay efa inona ny tsy nandaminana zay sady zao le izy nandamina moa za efa mba matsaro marary ange le matsaro kosa tsy rariny le olona TV na lava alaina baraky isan'andro anareo am'le gazety tsy anjarako za tsy mahana zo tsy mahana droit na ministre ary itenen'le olona aza mitory anao tsy anjarako mihitsy za zany efa vonina ihany zany mpitory am'izao tsy agaga jereo arina président ny institution raha honorera kotomana tamin'ny fotoanandro nitory izy ka alainao baraka de mitory izy
de rehefa aveo am'izay anao rehefa hitanao anao fa ovo zay anao va mandady lady lala tena rokotona zava nandoalika tany ny fona tany afatranao anao fa diso da vaovao tsy marina ny nataonao de am'ty indray anao mbola enao ihany ndray koa ty zao ka tsy mahazo za kosa aloha tsy manaiky tsy manaiky aho maministre serasera na mampanao gazety aho fotsiny tsy manaiky aho mpanao gazety 3 sy 4 no sanatry ny vavana adilela anamaimbo ny tiasa fanaovana gazety eto Madagasikara ty am'izao zavatra ataondreo zao fanaovana vao tsy marina am'izao fotonga de fanendrikidrehana tsisy proof zao aso de tsy ampy ny arofanina na mibalizy apetraky ny inona ny tsy ampy ao anatin'ny code de la communication io mbola inona indray ny tedavana ao anatin'ny zavatra tsy ampy ao anatin'io fa zao mahatonga andreo hoe namana misy lararbera mandihy miantsaka eo mihitsy amin'ny fanalambaraka olona sy ny filazana zavatra tsy fanevatevana ny asana maolona amin'ny vaovao tsisy profo haindreo tsara ireo nge mody miteny tsy tiandreo le code de la communication fa tena tiany angio satria io tsisy fanagadrana tsony fa fanaovana lamanty fotsiny de tena tiany io atsika nge tsy migadrana nataotsikinindreo tena tiany io fa zao ty mizaraky anakaray adininy noho ny fivoaran'ny teknôlôjia am'izao fotoana zao de reo ihany geste moa zany hoe moderna média moderne ohatry ny any ivelany de le gazety atsoratra avoaka amin'ny internet zay de atao pub mihitsy ataon'ny fampahafantarana ao amin'ny pejy farany ao namanomboka zao de ty gazetina ty de hitanareo amin'ny internet am'le mécanisme ohatry zao am'le zao am'le teknôlôjia zany teknôlôjia avancée mandeha internet le gazety raha gazety antsoratra izy sy hainao manjery amin'ny télévision sy amin'ny radio dia ny code de la communication am'izao fotoana zao zay tsisy fanagadrana no ampiarina fa raha vao iny any no entinao any amin'ny internet dia ny loi sur la cybercriminalité zay misy fanagadrana ampiarinasazy am'izay zany le hoe zavatra tsy haiko aloha za tsy fitsarana tsy mpitsara fa milaza fotsiny andreo lalàna anakoroa reo hoe raha vao alefanao internet am'izay ny gazetinao de fa le loi sur la cybercriminalité no miatra zany hoe le article 20 zany article 20 miatra fa raha ohatra ka mijanona taratasy fotsiny izy marobe nge ny gazety taratasy eo tsy mandeha internet marobe nge ny télévision sy ny radio tsy mandeha internet eo dia le code de la communication tsisy fanagadrana miasa ka za falifaly loatra mbola tsy mivoaka ny ala akory de misiontsioka fa de nio dao zany ary tsisy nanerenao hoe ataovy any amin'ny internet ny gazetinao fenao ihany mitondra anazy nanao amin'ny internet any ka rehefa nanao any internet any de miatrika le lalàna amin'ny fena internet zany hoe tsisy asa fanaovana gazety tsony zany ihany fa efa hafa mihitsy fa raha fakitsika ny loi sur la cybercriminalité de mazava tsara mihitsy ns Andriamatoa ministra asa raha misy tianao ambara farany hoe tsikanarana ny didinika farany ataona vaovao moa zao de zany teny hoe ny atongavako eto anisany ny asa ho ataoko de ny ambaplamina ny ampitony ny sehatry ny asa fanaovana gazety mba hiatrehan'ny mpanao gazety satria le tondrona hoe année électorale ataona ny fifidianana ty taona ty mba ho tena ho service public mba tena zavatra azo ny vahoaka interana mihitsy zany asa fanaovana gazety zany ka va am'izany ny afahany malala amin'ny vaovao rehetrarehetra mifandraika am'izany politika sy ny ina moa sy ny fifidianana zany misy apahany betsaka tam'izay mission zay efa vita misy apahana mpanao gazety betsaka zao efa hitatsika efa manao zay mety mihitsy ary sorana be debe izy ireo amin'ny fanajana ny lalàna be debe ny manantona any amin'ny tompona andraikitrany manontany ianareo ary zao vao androany atoandro za mbola atao anatina filakevitry ny gouvernement natsonao hoe raha mba afaka ianao de avia ty fa ho antanina zao eo maso amin'ny vahoaka nolona amin'ny micro zany ange mendry piderana zany fomba fiasa zany fa misy apahany kely tsy manao an'izay asa zay noho zany tsy ekena zany efa tonga atsika zao am'le hoe efa nampahafantarina anareo efa natoro anareo efa nitaritina anareo hoe mba mataovy amin'ny lafiny tokony ho izy ary tsy atoro andreo zany fa haindreo zany niaraka atao izy anao zay haiko fa haindreo tsara zany fa fanahinina zao anakorontanana ny saim-bahoaka
fanenina zao ary raha mbola miteny amboniny misy ambadika amin'ny politika zao zavatra zao mission politika nataon'ireo mpanao gazety sasatsasanyireo raha tsika mahita moa zany ny MLE nge efa nisy fotoana nilahatra tamin'ny mpanao politika mihitsy manao revendication politique lasa mivadika manao action politique ny MLE le amin'ny tarity nisy telo sy efatra zao fa tsy anareo akory na de mbola MLE nareo tsy tao anatin'izay zany efa mission politique zao zavatra atao zao mission de représailles ko tadio tsara zany teny tamin'ny Andriamato Marc Ravalma avy amin'ny alalan'ny Ainao Manjery amin'ny matompona ndraiky tany Ainao Manjery ary tamin'ny Ainao Manjery izy nanao ny déclaration tamin'izany tamin'ny décembre sy janvier reny hoe mampitandrina anao ajanony le fandrangitanao ny fifankalana ny samy malagasy avy amin'ny alalan'ny zavatra resahanao atitiko zany be de be moa resaka mandeha tamin'iny fa tsy misy olana amiko zany ka citoyen iny amiko olotsotra karaha olotsotra anankiray tsy azoko ekena mihitsy hoe olotsotra anankiray nanasa vorovory ny saim-bahoaka eto indrindrindrindra sanatria mivavana diny lela andrangitra ny fifankalana ny samy malagasy eto inona natonga n'io entre guillemets kely entre parenthèse inona natonga n'iny terrorisme international iny tena velatra be avy amin'ny fampiasana ny tambazotra tserasera avy amin'ireny nandrangitana ny fahankalana ny tatsinanana ny tandrefana de nanjary maro be ny olona tafiditra tao anatiny tana oponiny tana na ressortissant tandrefana ary de nanapoka tetseroa namono olona tetseroa de efa nitenako foana zany inona zany no ataoko iandry ave zany hoe tena arangitina foana fifankalana ataon'le mpanao politika amin'ny samy malagasy de iandry mihitsy ve zany sanatria mivava misy lararabela hoe ifanindronaty tsika samitsika eto zay vo ireagir pe non de an'zao de efa mireagir de tsisy jerevako hoe satria ex chef d'état ve ty satria président parti tsisy olana amiko zany amiko iny simple citoyen mitady andrangitra ny fifandrangitana ny samy malagasy de ampitandremiko mitandremo anao fa misy lalàna eto amin'ny tany sy fanjakana de azo ampiarina aminao fa zao koa ministre ny justice tsisy proof tsisy nina le raha mahazo milaza zay lazaina nge le ary fa zay tia ny lazaina azo ny lazaina kizy any frantsa manatena hoe protéger ny fanjakana frantsay fa mbola hatraminy mandraky ty ny andrany tsy misy profony zany 70,000 € sy ndretraretra hoe nomena ministre justice ndretraretra any resaka mba za tsy teny hoe resaka adala fa masosotra amitsika pieno zany miresaka an'izany fa miresaka samitsika mahazo resahana an'izany fa maninona ny ministre de justice ny tatoato no enjehana ohatran'izao lazaina an'izao atsangatsamanoran'izao ary izy Marc Ravalmana Andriamato Marc Ravalmana zao tsy any Paris any koa taritario tsara de ampifandray raha afaka mifandray fa za zany mba mitaritarika fa tsy mpanao gazety amantsy zao fa mpanaraka fotsiny Marc Ravalmana voaingana kely ny tenen'ny ministre de justice hoe tsisy olana mihitsy mampiatra an'le didy pitsarana aminao bête noire an'izany le ministre de justice atahorany sao de apiasa an'le didy pitsarana tamin'ny 7 février momba azy 7 février reny be de be misy didy pitsarana efatra momba Marc Ravalmana am'izao fotoana zao ary Marc Ravalmana sy ny tompona andraikitry ny société 3 zany am'izao fotoana zao misy anankiroa fanenjehana azy mangalatra électricité amin'ny usine andreo sy ny tranondreo andrano manelatra sy manao brise de scellé zany hoe efa nasiany fanjakana fanidina mivaravara'le usine de mipitsoa andreo de mbola alefandreo foana le usine mandeha miasa de hitatsika mbola misy dobera sy aorta sy ndretraretra hatram'izao nefa voan scellé maninona voan scellé tsy manara-dalàna tsy mandohetra 1000 milliards de francs malagasy mahery ny etra tsy nalohany Andriamato Marc Ravalmana hatraminy nanombohany ny groupe Tico io hatram'izao de ty groupe Tico ty mody avadika fotsiny 3 ans fa Alexis any Jean-Jacques io ozy fitenenantsika vazovazy de mifanjakana mandray andraikitra hoe tsy mety zany fa manimba nreto mpandraraha hafa reto manino nreto no mandohetra manino nreto no mando jirama manino nreto miseplier manaraka tsara ny lalàna mifandrarana eto Madagasikara ko manino Marc Ravalmana sy ny namany tsy anaraka an'izany fa izy no izy tsy maintsy manaraka izy ka rehefa tsy manaraka izy de entony ny fitsarana satria manao délit ohatra nalaitra ahy zany Andriamato ministre hoe Marc Ravalmana ny andafy tabataby any sy misy ifandraisany be zany digan'izay inona tianao tenena samy mpanao gazety de andao samy manahatiaty eo de samy mampifandray indray eo samy mandinika fa za zany manaitra fotsiny
ny ministre justice tamin'ny décembre iny teny hoe tsisy olana mihitsy ny ampiarana ny didrim-pitsarana momba Marc Ravalomanana tamin'ny raharaha fety février 7 février sy ny raharaha hafa zay anany ameloha amin'ny fitsarana azy. Tena ny mpanao gazety marobe efa akaiky ny fisamborana Marc Ravalomanana efa akaiky ny fisamborana Marc Ravalomanana. Vetivety eo Marc Ravalomanana manao fety taom-baovao miaraka amin'ny pombazany andafy any andafy any koa le olona de vetivety hoe ministre justice ohatra zao ministre justice ohatran'ity rien n'est impossible zany teny frantsay ary amin'ny asa fanaova gazety hatramin'ny zava-madinika tsy mahazo ny détail tsy mahazo négligena fa anjarantsika mpanao gazety am'izay manao hafanaty adina anjarantsika manao fanaty adina mitady ny hevitra rehetra zany natao hoe journalisme d'investigation mitrandraka hatrany amin'ny farany mihitsy fa tsy ho tevitevy manta ataon'ny MLE kory ka faly anasoketa olona io ka normal le olona raha mieritreritra ny tory ary zany teny teo aporosiako manomboka zao le olona rehefa tena tafahoatra loatra ohatran'izao kosa le izy fa nanambaraka mba heverinao mo Michel Albert ny manana ny avange reny olona reny manana ny olopatany eto amin'ny fiarahamonina eto de nefa nitondrotondronao hoe mpanodikodim-bola mpanjakana miraitsykombakomba manodikodim-bola mpanjakana 200 milliards FMJ taona avy am'le hoe ametisy misy raha misy effet mbenga zany fiarahamonina ary raha mba enao manoratra io moa zao mba atao koa enao manoratra io tokanga ianao nataony tamin'ny Facebook ndray andro iny nitoro mihitsy ianao tamin'iny de tapoko nitory ianao vao sambotra le zalahy manao ketsevala le mpitantana an'le compte iny teo avao anao vao tonga saina hoe mamely namana zany de zay anao vao niemitra zany daola angela izy rehefa ianao zany vao kitikitika malaky ianao mitory de rehefa ny olona kitikitianao de heverina fa noho ny fahalalahany tsy haiko noho ny apaisement de tokony azafady ny apaisement de fampiarana ny lalàna amin'ny tokony ho izy anisany ka rehefa sarotra anarina rehefa sarotra toroana de mialatsiny tsisy azony ministre serasera atao itsony ministre serasera tsy afaka itenen'le olona voasiketa hoe aza mitory ianao tsy afaka mihitsy izy tsy droit zany sady tsy asany de any fitsarana any nareo mifanazava de hitatsika eo mivalina eny azy makasitraka manokana n'Andriamato ministra ary alanatsiny moa hoe tamin'ny 2024 teo no natsony ianao de tonga tokoa tamin'ny raisy sasany tsy misy olana anisan'ny asa daholo zany sotrana betebety tamin'izay fanekena ny falasana zay makasitraka ary mametraka ny veloma mandrapa mialatsiny raha ohatra ka somary misy ohatrany hoe fomba firesaka mahitsihitsy fa zay koa ny ilaina ambaninandro ohatra zao zany tsy milala olona tsy manipule fa resaka marina sy resaka mahitsy mazava nefa feno fanajana tanteraka zay no atao. Patrick Rakotonirena isoratsika teo amin'ny lafiny teknika to place Tovavy makasitraka atsika nahatra ny aino ohatra ny farany 97.6 FM, la radio événement.